Saltavaraka aminao indray mpijery-jaina amin'ny takarivan'ny asabotsy ity manolotra ny araba ary manasana ihany koa anaraka hatramin'ny ny fampahalalam-baovao ito amin'ny fahitalavitra ma TV. Maromaro ny vaovao entina amintsika amin'ny takarivan'ny asabotsy ity, isan'izany ny faneho-kevitra samihafa eo anatrehan'ny raharaha politika amin'izao fotoana izao. Ny akon'ny fifidianana solombavambahoaka famerenana tamin'ireo distrika efatra ihany koa tondrananao ihany koa na akon'izay sabotsy ny andro tsy adino no mitondrantsika ny sehatra sosialy. Naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy eto amin'ny firenena Andriamatoa Laurent Ramarson, mpanao politika avy ao anivon'ny Avy. Ity mpanao politika ity moa dia mihevitra fa ny fitavozavozan'ny fomba fitantanana ankehitriny no mahatonga ny olana eto sy roa mipoitra araka ny heviny. Anisan'ny nanamarika ity herinandro ity ny fisian'ny fitokonana samihafa. Anisan'ireny ny fitokonan'ny syndicat-ny Air Madagascar, ny teo anivon'ny Jirama ary ny mpampianatra Fram. Teo ihany koa ny fandalovan'ny Andiambalala teto Andrenivohitra. Vokatry ny fitavozavozana eo amin'ny mpitondra no heveriny Laurent Ramarson fa antony mitarika ireo toe-javatra ireo. Saingina dia izany aza dia tokony ho raisina fanohitra ho an'ny ho avy. Rehetraireo tsy tonga ho azy fa vokatry ny toe-javatra misehotra amin'izao zany dia mia manomboka ny mafanafana foana ny toe-draharaha lozika be zany amin'ny fandehan-javatra misy amin'ny fotoana izao. Na dia ny toetrandro zany efa manomboka miditra amina vaninandro hafandraingitsika. Tenena zany fa hoe reny tranga zavatra rehetreny donc raha sahala amin'ny fanohitra anankiray idirana amin'ny teny etrehana amin'izay tena olana. Izay mba fanantenana satria le olona zany zao manomboka ame tsy ho tatitsy mihitsy anie raha marina mampafy rehetra mihitsy. Dia afanairany ireny mijerika azy. Manaitra daholo na ny ety an-tany na ny any an-danitra zany efa manomboka manaitra izy io. Ka dia tsara tokony anaitra makany ndraiky ny amin'izay. Tsy fotoana tsy misy fitavozavozana zao. Arak'izany dia heveriny Laurent Ramarson fa fotoana ny asa izao ho an'ny mpitondra ary tokony hazava ny fanapahan-kevitra raisiny amin'ny lafiny rehetra.